Lafiny famokarana izay fa jono no ankanesantsika any amin'ny faritra atsimo andrefagny mitoy ny asa sosialy izay iarahany orinasa base toliara eo amin'ny fagnampiana ny mpiarabelona ao toliara ao ka ireo mpanjono no nojerena manokana tamin'ity nahazo lay ho an'ny lakana na ireny voile ireny io fitaovana entina manjono ireo mpanjono miisa 5 hoarantsika ary zay vavao izay miaraka amin'ny Zeze Veromila. Tao anatin'ny fifaninanana azakazakandakana no tanterahana tamin'ny etsika festivaly farany teo no nahafantarana fa misedra olana ireto mpanjono ireto eo amin'ny fampiasana ny voile na lay ho an'ireto lakana ireto. Nandritra ny fizarana ny anjara tamin'ny fotoana io no nilazan'ny tale jeneraly ny orinasa base toliara fa omena lay vaovao avokoa ianareo ho izy. Fampanantenana izy io ka tanteraka amin'izao fotoana izao. Nozaraina niaraka tamin'ireto lay ndakana reto ihany koa ny marim-pakasitrahana avy tamin'ny fikambanana vavea ho an'ireo nandray anjara tamin'ny fifaninanana hazakazakandakana io. Probably most importantly, we want to work with you on some projects that we have some experience with. Raha resaka ny UGT io zany por io zany reto tsy bloqué ny asanareo mihitsy zahay fa au contraire hanatsara ny accès ny amin'ny toerana iasana anaovana ny por io zany ary afaka hitondra ny traikefa ny expérience reo avy amin'ny toerakafa amin'ny resaka projet sahala am'izao projet amin'ny resaka fanjonoana hampitombo ny trondro ny fia agnatin'ny ranomasina. Ty dinana androany ty dia ahafahanay manapofo fa ny zavatra resahanay sy ny zavatra engagement raisinay dia ho ataonay ary fa ahafantarana koa ino le priorité ny zavatra miatraika amin'ny fiainanareo amin'ny andavanandro. Androany nomeny base toliara lehilahy falsy ravo zay engane mba tena hilamy soamantsara io asatsika io ary tsika mila mifanaraka amin'ny base toliara tsika mpanjono rehetra sy vahoaka an-tanà natao hanatsara tanàtsika io fa sy raha natao harary tanàtsika io. Ho fanatsarana ny asan'ireo mpanjono ety an-dranomasina no tanjona amin'izao fampitaovana natao ny orinasa base toliara izao ary mbola maro ny asa fanasoavana ho tanterahany ity orinasa base toliara ity eto Toliara sy enanivon'ireo komina mpiara-miasa amin'ny akaiky na dia mbola tsy manomboka aza ny asa fitrandrana kasainy ho atao ao Ranobe.